Mitoy ilay hetsika Sodoma 7 izay karakarainy raha Artsilavo etsy amin'ny espace Olympia etsy ampita tafika. Ity hetsika ity dia conférence lehibe ary tsy farana indray izany raha tsy amin'ny voalohan'ny volana aprilo avy izao no ny fangatahany maro. Maro ihany koa ny lesona sy ny azo tsoahana ao anatin'ity conférence lehibe ity. Toy izao ny tsara ho fantatra ao amin'izany. Sodoma 7 moa zany ty conférence ty araka lefa any amin'ny filasambaovao ny tena tiana ho tonga amin'ny sain'ny mpiaino zany dia zao efa voalazan'Andriamanitra amin'ny teny fa iverina indray ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora zany hoe ny akabeazan'ny olona eto ambonin'ity tany ity dia tsy ino an'Andriamanitra iaina amin'ny fahavetavetana ary iaina amin'ny toetran'ny Sodoma dia araka le voalaza teo tsy mitantana amin'ny hanitra feno avinavina tena hoe manimbazimbana an'Andriamanitra mihitsy ary rehefa mitranga moa zany dia fandrianan'ny Sodoma no mitranga fa ny tena tia natongavana dia tia hitarika ny vahoaka malagasy sy ny mpiaino rehetrarehetra tsy no iza na iza no mahatonga an'izao olana sy fijaliantsika izao fa no fisarahana amin'Andriamanitra ary raha tsy miverina amin'Andriamanitra isika dia hita zavatra ratsy lavitra n'izao fotoana izao ka raha ny tena marina dia izao Andriamanitra no tokony fidintsika amin'ity 2018 ity ny hiverina amin'ny tanin'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra no tokony ataontsika ny zavatra voalaza amin'ny Deutéronomie 28 dia izao ny voalaza raha vao misaraka amin'Andriamanitra tsika dia lasan'olona amin'ny tany hiaditsika samitsika ho feno arety mandringa miamahanitra feno fahoriana sy fangidina ny fiainana ao amin'ny Deutéronomie 28 toko fahavalo amby roapolo misy an'izany ty zany efa mitranga eto Madagasikara daholo zany ary firy malagasy mitsiloka eny amin'izao ordira amin'izao mifamono fataraka le sary hitantsika teo mifamono ny piraitako eto Madagasikara zao fitsaram-bahoaka sy zavatra mitranga eto amin'ny fiainantsika izao dia mariky ny fisarahana amin'Andriamanitra noho izany tena efa tonga ny fotoana izay tokony hatorantsika rehetrarehetra eo amin'Andriamanitra dia tongava rety amin'ny Olympia tompoko fa tsy natokana ho an'iza na ho an'iza fa ho an'ny olona rehetra mba hiverina amin'Andriamanitra zao programme zao Sodoma 7 sora tompoko. Andriamanitra dia miteny tamin'ny Adamaseva fa raha vao miala amin'Andriamanitra Adamaseva dia ho faty izy ary fahoriana miaina eto ambonin'ity tany ity dia zao inteny iny ihany ny zavatra misy amin'izao araka le voalaza dia zao mitranga eto amin'ny firenentsika ny ohatrany hoe ody mivavaka kanefa dia manohatra ny tenin'Andriamanitra 7 sy 20 isanjato manam-pahefana sy manamboninahitra sy ny olona ambony eto amin'ny firenentsika dia kristianina daholo saingy kristianina fa amin'ny ankapobeny tena mandan'Andriamanitra manompo aza Andriamanitra hafa manompo vola manompo hazo manompo an'ny Satana dia izao fahoriana mahazo antsika izao noho izany tsisy na iza na iza mahazo tombony amin'izao fahavoazan'ny firenena izao fa miaraka mijaly isika noho izany ny lakile zany dia izao ny fiverenana amin'Andriamanitra zay ty Sodoma 7 ty mbola misy loto eto Madagasikara mamerina ny olona eo amin'Andriamanitra zay manasa antsika rehetra tokoa tompoko izay rehetrarehetra eto amin'ity Antananarivo ity ho tonga amin'izao conférence lehibe atao aty amin'ny Olympia zao mbola afaka tonga ianao mandritra ny herinandron'ny Paska ity tamin'ny Jesosy Kristy ny vononana tsy tokony Jesosy no vonona fa Barabasy fa noho ny fahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany afaka Barabasy afaka le jola anankireto amin'ny hazo fizalia ny Paska dia zao fanafahana izay mifatotra famahana olana ka ndao anatin'ny herinandron'ny Paska ity hiaraka anatona an'Andriamanitra tsika ary hitondra nyity firenentsika ity fa ho afaka izy ity raha miverina amin'Andriamanitra ka tongava daholo ny iza nisy fa na ray andro monja azy ianao ny tonga eto ampy zany ahitanao an'Andriamanitra amahan'Andriamanitra ny olonanao